toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Madagasikara ziona vaovao, ilay tany miendrika reny misy kibo na ilay firenena indray mifo na indray miteraka, araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 49:25 amin'ny anaran'i Jesosy hoe iza kory no efa nandry zavatra toy izany, iza no efa nahita zavatra toy izany, izy tany ateraka indray andro va na firenena azo atao indray miteraka, fa raha vao narary hiteraka ziona dia velon-jazalahy izy. Ziona tanàna ny Davida vaovao, araka ny ao amin'ny tantara voalohany 2:15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy ny mponina tao Jebosa tamin'ny Davida, tsy ho tafiditra eto ianao, kanjo afaky Davida ihany ny batery fiarovana, dia ziona tanànan'i Davida zany. Vaovao satria hiala ny herin'ny maizina ary hanjaka tanteraka ny fahazavan'i Kristy taranak'i Davida. Vavaka isika, raha eo ho fikirinay ary tsy avelanay raha tsy tanteraka ny teny fikasana efa voasoratra hoe iadana sy ho finaritra esambatra toko izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.